azo toerana. Alleluia. Mba afaka maneho tsikitsiky amin'olona akaiky mba moe. Io nge zavatra ambolena mihitsy amin'ny fiainana io. Zay mahatonga Baiboly mandidy mihitsy sady miteny hoe mifalia mandrakariva. Mihitsy miteny hoe tokony hifaly na hoe aoka ho faly ko zay mifalia. Mampiasa tezanteny mandidy mihitsy Andriamanitra satria ilaina ny mifaly amin'ny fiainana. Na teo ara mety hoe nisy zavatra nahasorenanao, mety nisy zavatra mety nampalahelo fa mizaha foana mametraka fifaliana ao anaty. Alleluia. Ary tsarovy mandrakariva fa ny antsoina hoe courage, misy an'izay teny zay matetika resaka foana ny atao hoe courage tsy hoe tsy mitarambona fa ny avance na dia ao anatin'ny tremble. Amen. Zay zany ny ahafantarana hoe olona sa ianao tsy hoe tsy mangovitra fa sa mandroso ao anatin'ny fangovitana. Amen. Ianao zany aza mieritreritra mihitsy hoe ahita zavatra mora amin'ity fiainana eto ity. Fiainana dia sarotra foana. Ary vao me sarotra foana fa anao ndraiky me mafy foana ndraiky sady me mitombo ianao. Ka zay mba mila ianarana foana hoe vao mandraina ny andro ataovy zay zavatra ampifalifaly ianao. Amen. Mila mifaly isika satria Baiboly tena miteny an'izany mihitsy hoe mifalia mandrakariva. Indray mety misy amintsika ireo miatrikady, misy amintsika ireo mety tena hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana, fa ny zavatra mila anananao voalohany fifalia. Atao vita ao anatinao foana ny fifalia. Satria zay ny signe fa ao anatinao Jesosy Kristy. Androany maraina asain'ny Tompo ampianatra antsika mahakasika ny atao hoe osotra sy fahasoavana. Zavatra mila fantanao zany, mila hita ao anatinao zany, ary mila renao fa miasa ao anatinao. Reo zany levana mila miaraka foana ataoko hoe kristianina isika. Satria be da be ny olona be osotra fa tsisy fahasoavana. Feno osotra fa misy manque fahasoavana. Ao ndraiky sasany misy fahasoavana fa tsisy osotra. Mila miaraka zany reo ary tsy tokony hisaraka. Tokony ho hita foana hatrany hatrany. Ny osotra raha hazavaina dia herin'Andriamanitra zay mitoetra ao anaty ahafahanao mahavita zavatra mahagaga sy goavana. Zay ny atao hoe osotra. Hery ao anaty herin'Andriamanitra zay nampitoerina ao anatinao ahafahanao mahavita zavatra mahagaga sy goavana. Tsy hazavaina zany zavatra vitan'ny olona osotra. Fa ny atao hoe fahasoavana indray dia fanampian'Andriamanitra anao tsotro zao na dia tsy mendrika azy ianao. Azonao dia tsy atao hoe grâce. Ohatrany ianao zany hoe nandalo sehatra anankiray dia anao izy omentsika grâce. Tsy hoe izy marina, tsy hoe izy navita zavatra fa omena anazy fotsiny izy. Zay ny atao hoe fahasoavana. Mila miaina ao anaty osotra ianao zany sady miaina ao anaty fahasoavana. Isanandro sanandro. Naizanaiza misy ianao amin'ny sehatra rehetra ataonao mila hita ny osotra ary mila hita koa ny fahasoavana. Amen. Misy zany olona zany nao teo be osotra be izy fa tsisy fahasoavana. Solana tena mampalahelo ampiasain'Andriamanitra be izy. Fa na mba hagnano madio tsy hainy. Anao mahita anazy tena be hery ampetrahan kely na kely fa tsy digninao folo kely fofo kely kana. Tsy hoe izy magnino fa le fahasoavana mihitsy mbola tsy ao. Da iny toko ianao. Misy olona tena ampiasain'Andriamanitra amina miracle sy ny namany fa mijaly fadiran'ovana na dinihaninao hoanina ary manahina. Tsy ampy fahasoavana fa izy misy osotra. Ka ny zavatra anankiray nefa raha mbola tsy fantatro, ny zavatra anankiray raha mbola tsy maharesy lahatra, tsy possible hiainanao zany. Ianao hoe mba mahafantatra atao hoe osotra, ianao hoe mahafantatra atao hoe fahasoavana, fantanao maharesy lahatra anao ve ny atao hoe osotra sy fahasoavana. Zay no resantsika anazy androany. Amen. Satria Baiboly mampianatra an'izany raha fantatrareo ny marina dia ny marina no manafaka anareo tsy ho andevina. Zany hoe
ny fotoana mbola tsy anagnanao ny fahatakarana sy fahalalana zavatra anankiray dia mitovy amin'ny andego anao, mbola misy zavatra zany afaka magnandego anao. Fa ny minitra misokatra ny sainao, fantanao marina manomboka eo tsy tagnany intsony ianao fa miaina fiainam-baovao. Alleluia. Ka azadiny fa misy ahavo na hoe refy ny zava-panahy. Io zany atsika rehetrarehetra kely tsy mitovy refy, tsy mitovy ny refy ny fonotsika, tsy mitovy ny refy ny fahasoavana ao anatytsika. Karaha ataontsika fotsiny ohatra sambolombelo, fa raha mitanena zao raha anaty pokety tsy mitovy. Misy le manana le fahamateviny be kiray rangahankilanao zao mateviny be ninany. Isy mbola tombotombo, mbola hoavy ny vola ozy. Hoavy ozy ny fisandratan. Zay koa ny ara-panahy. Zany atory tsy metinao andeha anaty vino an-tegnanao, ko an-tegna manko dia fa aleoko manginy. Tsy mila magnakidy ny tegnanao ianao ny am'izany, fa mila fantanao fotsiny fa ny zava-panahy misy refy. Misy karazana mesure amarana antsika tsiraikiraiky reo. Ka arakaraky ny ahavo ny osotra sy ny fahasoavana ny fandresena. Amen. Aiza ho aiza ny ahavonao osotra, aiza ho aiza ny ahavon'ny fahasoavana anatinao, fa miankina amin'izany ny fandresena. Misy zany zavatra rehefa miziriziro eo alohanao eo, tanky mbola ambany ny refy ny osotra ao anatinao sy ny fahasoavana anatinao. Mivavaka anao mibaiko zavatra, mangataka zavatra fa tsy azonao le izy, arakaraky ny ahavon'ny osotra ao anatinao sy ny refy ny fahasoavana zay ananany. Fa amin'ny fotoana io mitombo, amin'ny fotoana io manomboka le mahazo vana anatinao, za milazanao fa manomboka maro zavatra anaiky ho azy ianao. Zavatra tsy ilanao effort aby, fa tonga ho azy aminao io. Ho avy aminao ane zany ny anaran'i Jesosy. Misy anelavana olona mbola miady mafy vao mahita vola ray hetsy zany ohatra. Vao mahita vola 20 000 ariary tena fa ho avy fotoana, vavaka ho anao zany ho any, hitombo refy ianao. Fa tsy zany tsony ny problème. Misy olona tegna mbola ady mafy amin'any zany resaka 1 million. Pitrapitra fô izy mare, mbabekareo. Maregny izy 500 000. Tena efatra manaroy vola. Vao mitenina hoe zao, satria le ahavony mihitsy mbola ariapa. Fa ny minitra ny mitombo ny ahavonao. Dia misy zavatra zay problème ohatra am'izay, tsy problème motso. Amen. Alleluia. Manomboka hitanao hoe any amin'olona ny hitanao zany fahasahiranana zany fa tsy aminao tsony. Ay Jesosy ianao. Engany mba ho tonga amin'izany ianao. Mba mino ve ianao fa ho tonga amin'izany ianao. Nandray tsika rehefa tsy tonga saina fa misy refy ny fiaina. Ary zao koa nefa tadidio fa arakaraky ny ahavonao ny problème hatreny. Mba hitirety zany raha tsy problème million tsony ianao, eo problème milliard. Azonao ke zany? Raha tsy problème mana zavatra kely tsony ianao, o problème zavatra be. Arakaraky ny angezanao ny zavatra mafy hatrenao. Tsy moramora ny tonga amin'izany atao hoe fisandratana zany amin'ny fiaina. Satria ianao ny minitra tonga eny amin'ny toerana avo dia memaro ny zavatra hatrenao, memaro ny zavatra hitanao. Atsika io moka raha mbola amin'ny toerana ambany dia limité, mety mbola voatapona rindrina iny, mbola voatapona hazo, mety mbola voatapona olona ny zavatra mifanena aminao. Fa raha vao ianao tonga ambonimbony ao, tsisy zavatra afaka manakona zavatra tsony fa tonga dia ianao daholo mahita ny zavatra rehetra, ianao daholo miatrika ny zavatra rehetra. Dohatry zay ny ahavo. Ka izay no ilana entraînement foana isanandro isanandro amin'ny fiainana. Entraînement na toe-po, entraînement na toe-tsaina, entraînement na fiainana andavanandro amin'ny fiarahamonina sy zavatra mety hoe atrenao, entraînement na fiainam-bavaka, fahamasinana sy fahamarinana miaraka amin'ny tompoko. Satria levana tsy hoe rehefa mahita olona misandrana ianao dia milamina eo. Lomolomony nenao problème eo. Tsy hoe mahita olona anao hoe regny moa dia fa lasy andany mamontany problème fa tsy zakana. Zay na tonga nanoteny tare voalohany eto ambony ty tany ty fa problème fô raha misy eto.
No za mieritreritra hoe za dia ilefa ila ambanivory fa agny tsisy problème. Ana zany andeha hiakatra kely any Antananarivo fa agny mety tsisy problème. Misy problème foana zay toerana andeha satria efa zany natoran'ity tany ity. Na miasa amin'jovy ianao na tsy miasa amin'jovy ianao misy problème. Ty zany misy eto tany amin'ny voalohany izy Andriamanitra nahary landa sy ny tany. Ny tany izy tany amin'ny voalohany foana. Ny tany tsy nisy endrika, ny tany aizina no tambony lalina. Problème foana raha vao eto amin'ity tany. Andeha ambony madinika anao misy problème. Ankirihiry misy. Asa zany daoko mety findry petraka voatsaka anja tsy tahita ny riavako. Vao mainao mahita ka. Efa natiorany tany mihitsy le resaka. Tain'Andriamanitra ianao. Alléluia. Ka ny atao hoe fahasoavana azaveko ray aman-dreny fa tsy inona fa fahaiza manao n'Andriamanitra izay miasa ao anatin'izay mino azy. Lasa misy karazana fahaiza manao n'Andriamanitra miasa ao anatin'izay mino. Anao ve mino n'Andriamanitra? Amin'ny fotoana ianao mino n'Andriamanitra dia lasa misy fahaiza manao n'Andriamanitra miasa ao anatinao. Malevilevy saratsaina zany iny daholo ny zavatra hain'Andriamanitra atao. Reny lasa mifindrana aminao. Reny lasa mipetraka anatinao. Misy zavatra vao mahita anao dia efa manaiky na dia tsy miteny ary ny babanao. Misy zavatra na dia tsy angatanao raha tonga ho fiainanao na dia tsy nibabanao an'iny ary. Azonao hoe zany? Zay le fahasoavana. Alléluia. Amen. Dia ohatrohatran'izay koa ny ositra mitovy tsisy valaka amin'izay avy amin'Andriamanitra izy apetraka ao anatsika. Alléluia. Ao amin'ny Jaona toko voalohany ny faina ambin'ny folo dia magnazava ny teny soratra masina fa tamin'ny fahafenono izy nandraisantsika rehetra fahasoavana anampy fahasoavana. Tamin'ny fahafenono. Amen. Donc zany ny olona manana an'io fahasoavana io mazava ho azy feno fitahiana ny fiaina. Olona voatara zany ny olona manana fahasoavana. Ka ny fahasoavana aza alefanao amin'ny resaka vola foana. Ny fitahian'Andriamanitra tsy voatery vola. Mbola tsisy vola teto ambony tany efa nitahiny Adama sy Eva tao amin'ny sahiden'Andriamanitra. Mbola tsisy resaka vola tamin'io. Ary Andriamanitra ozy mitahy azy tao amin'ny sahidena. Donc zany ny fitahiana tsy resaka tsy resaka vola. Fa tsika manko nendray mieritreritra fa hoe voatany fiainako dia manana 15 millions za. Manana 20 millions za, tsy resaka vola. Fa ny atao hoe voatany fiainan'olona anankiray zay rehetra ataony vitany. Zay tadiavy ny hitany, azy rehetra ilay azo. Zay ny atao hoe fitahiana. Voatany fiainan'olona anankiray, indrindra ohatra hoe manam-piadanany ianao. Anao faly foana tsisy ninina fitahiana zao. Misy olona rehefa na dia tsisy laoka raha ny vary hohaniny mahalany hanina foana izy. Voatazy olona zay. Fa misy olona na dia fenakora mbola tabatra eo miady zareo amin'anazy. Tain'i Jesosy alehinao. Alleluia. Zay zany le izy avana. Ny ositra hery mahagaga. Fahasoavana fitahiana. Dia raha tambatra zany le roa eo fitahiana sy hery mahagaga. Zany mampitoery ny tompo aminao androany maraina. Engany mba hijoro vavolombelona mba ty fotoan'androany ity satria manomboka hita ny fitahian'Andriamanitra ianao ary manomboka hita hery mahagaga ianao. Lazao hoe amen na zay olona zany. Alléluia. Amen. Ka raha ireo zavatra anankiroa reny no hitao aminao dia manomboka hita problème aminao dia vola. Raha vao olona anankiray zany misy ositra, raha vao olona anankiray misy fahasoavana dia manomboka hita problème zay satana. Zany ravaka mahatonga olom-bo ositra, olom-pahasoavana tsy tiany devoly. Anao raha vao manomboka ampiasain'Andriamanitra, anao raha manomboka tahian'Andriamanitra, miomanana amin'ny fagnaratsiany olona. Adio zany. Zay mahatonga ana miteny foana hoe aza mieritreritra fisandrantana raha tsy mbola mahazaka fagnaratsiana, fankahalana. Misy olona raha mamomba tahiana mihitsy. Satria tsy zakany devoly ianao raha vao manomboka hitany. Igny ianao fa ampiasainy tompo. Tsy zakany devoly ianao raha manomboka hitany fa igny ianao manomboka misy herin'Andriamanitra miasa ao anatiny. Misy olona nge rehefa zao ohatra hoe tonga eto amintsika eto izy. Andeha ny délivrance, mivoaka devoliny.
Kasi fa tsika to look napito devil taminazy. Izy no izy. Netsika be izy hitako tamin'ny zona tako. Efa nantegna aby tsy mibavaka olo. Bategna be tia aloha ty. Boka iaro anatin'ny olo io nao satana dia mihetsika iny. Izy tonga ny raha ao lazay fa tsika teto teto nampiditra ny vitako. Atsika ry namoaka teto. Dia zany tsy zakany devil. Voy mifafotsiny ianao ke ianao mihaino anahy, ianao mijery anahy io, manomboka ampiasain'Andriamanitra ianao. Manomboka tahin'Andriamanitra ianao. Maro karazana resabe maro samihafa. Tena isan-karazany. Zay zavatra ataonao manomboka misy magnara-maso. Hatramin'ny tagnanao magnano karaha misy malaka kamera. Dia dia moa tsy voafetra moa koa tegna mikoragna. Misy fotoana zao zaka mikoragna dia magnano karaha. Hainareo dikany mody aherina amina feon'amolo. Fa raha tsisy idirany mbola mikoragna tegna. Asio amronagna feo aha mihitsy hatramin'ny fihetsiky tagnany magnano an'izao. Dia tsy zakany. Fandanaka izy revo regny olo tsy dia misy zavatra atao, tsy dia misy zavatra koragnina regny tsy asian'olo resaka regny. Fa matoa ianao zay manomboka asiva ny olo resaka, manomboka ao aminao zay ny fitahiana sy ny Jesosy. Tsy zakany devoly. Ary izany olona ampiasainy devoly mankaka anao voalohany, reo zay milaza anazy fa mpivavaka. Jamais gentiliste hanenjika mpivavaka. Tsisy raha hainy amin'ny fivavahana. Amaton'olo zay magnaratsy fivavahany, mpivavaka izy. Satria tsy hitanegna aminazy le izy dia lazainy fa tsy izy. Tsy hainany le izy dia lazainy fa tsy avy amin'Andriamanitra. Satria very zany le olo lavalava angofo, regny fogna avy amin'Andriamanitra. Satria angofo lava tsisy kokongo le izy ngalany anazy. Raha vonao zany foy angofo dia tsy izy izy io. Rehefa anao manana kokongo. Tahin'Andriamanitra. Dia nabe zavatra sahala amin'izany rehefa miomana anao fa ho hitanao le zany teteky. Raha vao anao manomboka tahin'Andriamanitra, misy oson'Andriamanitra, manomboka mahazo anarany. Tsy izy. Tsy izy. Ary ninanio anao manomboka navita nandeha hely tandafy. Raha mbola nandeha tamahambo anao tsy namonjany. Nandeha folopoengy. Tsy ahoany regny. Nandeha sonerana. Ode blea. Fa ataovy regniny fotsiny reo nandeha roapolana nandeha Tananarivo. Fa nandeha Sainte-Marie fo anao tsy nandeha sambo fa nandeha roapolana. Nanomboka efa mahazo anahara. Tahin'Andriamanitra ny ianao io. Alleluia. Tahin'i Jesosy ianao hoe fahasoavana no magnavaka anao eo anivon'ny olona maro. Anao te hiavaka io. Fahasoavana no magnavaka anao. Na dia anatina fiarahamonina tsy vola ho za mbola bebile mandeha. Tsy vola, tsy fanagnana, fa fahasoavana. Possible anao olona simple. Mba hainao moa nanavaka ny Daniel. Daniel nge olona nalegna babo avy tamin'ny tanàna nisy azy dia nitarimiana mpanjaka. Fa niavaka izy tamin'ny olona maro satria nisy osotra sy fahasoavana. Tsy nanambola be Daniel fa nisy zavatra mahagaga, mahantsikaiky nanaraka azy. Ho aminao koa dia zany manomboka roa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Raha te hiasa eo ambany herin'Andriamanitra ihany koa anao dia fahasoavana no ilainao. Beda be moa korevana amintsika te hanamarina ny tegnantsika. Anao io tsy marina zay. Tsy marina ianao. Atsika rehetra tsisy marina na raiky. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia amarinina maimaimpony. Tsotra kely nge mangala fotsiny anao exemple amin'ireo zavakanao an-trano. Fa reny possible manao zavatra zay faratry zay mahasolo renanao. Dia fitetetrika eo anao vangananao ka. Donc zany tsy mérite le izy fa grâce. Mety misy amin'ireo voavin'ny kaponao nitsongonao tadiny tsy pidinao. Anao vao nahita kiraro tsaratsara efa nanjy digny any. Lasa miavaka amina zaza marobe tsy hoe izy farany endry. Ho an'le olona tsy matakatra zany za antranony akamako za farany endry dia za ny papakiraro. Tsy izy zany farany endry filaingany. Fahasoavana. Dia ohatran'izany koa fiarahantsika amin'Andriamanitra.
Zao raha ampiasain'Andriamanitra be, raha mba mahita voninahitran'Andriamanitra ny fiaina, tsy hoe za akory no iza, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ohatran'izany koa ianao. Mbola ahafahanao miaina, ahafahanao manao zay tianao atao, dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha vao ianao tsy tonga saina amin'izay fahasoavan'Andriamanitra zay, dia manomboka ho tafiditra anatina firarianana. Manomboka tafiditra anatin'ny fananatantegnanao, heverinao fahanao ilay izy. Nefa Andriamanitra ambadikinao. Iny Jesosy ezovoana. Alleluia. Amen. Amen. Ka ny olon'ny fahasoavana zany zavatra tsy maintsy misy voninahitra. Zay ny olon'ny fahasoavana, misy voninahitra, ary voninahitra mandrakizay. Raha voanao zao manomboka tafiditra anatin'ny mondona fahasoavana io, misy voninahitra tenanao. Dia eo amin'izay manahiry eny sain'olo marobe. Tena ino izao moa izy olo karan'izao, izy olo karan'ireny. Eny fantako loatra, na fantanjarefa, raha mipetraka anatinao. Mety hiteny izay haiko io, mety hiteny izay fantako io, mety hiteny izay zaoko io, fa noho le fahasoavana miavaka. Miavaka mandrakizay ny Alleluia. Amen. Zany hoe io zany revana ny mamadika ny tantaram-piainan'olo anankiray ho amin'ny fahatsarana. Ka raha misy mamontany ianao hoe inona secret, inona afahana mamiova, inona afahana mitombo, osotra sy fahasoavana. Ary io nefa tsy hitanao hoe mipetraka an-trano anao dia mahazo azy, fa tsy maintsy misy olona manana an'ilay izy mba haranao. Olona mba osotra sy olona fahasoavana. Nahafahany Elisa riavana afaka nandray zavatra ngezabe, dia nagnaraka ny Eli izy. Tafafara ny Eli foa izy, zay tany andianany Eli, iny izy afara. Amen. Ka anao nomen'Andriamanitra Eli anao atoziona. Ka ampianarina foana ianao hoe toara-porisiny hoe magnaraha afara anao. Efa matenena hoe misy marem-baovao rapitsy mba tongava. Fa tsy namanao meny. Efa angatsiaka zay. Matenena anao misy tombavatsika talata sy lakamisy mba tongava. Zay zavatra zay nao afahan'izy miampita makanio. Ary jery tsara. Fa i Petera dia nampianatra an'izay prinsipa zay tamin'ilay lehilahy malemy teo bavakany tsara endrika ozy hoe izay ananako ozy no meko ana. Zany hoe tsy maintsy olo-pahasoavana ihany no afaka mizara fahasoavana. Izay olona nametrahana Andriamanitra amin'ilay izy ihany no afaka mipartager an'ilay izy makany. Iny Jesosy atsika tsara. Alleluia. Ka ny zavatra hita voalohany rehefa aminao misy dosy fahasoavana, lasa misy fahitam-poti ny fiainanao. Tsy reniko tsara le ameny arakaraky ny fandraisan-datsanao ngeny andraisanao an'ilay izy. Antsika eto anie tsy mamaky kabary ka manakory ny faran'izany kabary zany, fa miteny aminao Andriamanitra. Amen. Rehefa mafantanao fa miteny aminao Andriamanitra, raiso amin'ny fahatakarana sy finoana le izy. Ny olona oara vao misy fahasoavana sy osotra, dia lasa misy fahitam-poti eo amin'ny fiainana. Ho aminao zany teny zany. Ny amin'ny andrenisanao zany feo zany, tian'Andriamanitra iraikitra eo amin'ny fiainanao zany. Alleluia. Raiso amin'ny amenna mafy. Alleluia. Amen. Amin'ny Genesis toko fahaenina andiny fahavalo zao, dia fa niasa tao amin'ny fiainan'ny Noa io resaka io. Genèse 6:8. Ozy hoe Noa kosa ozy nahita fity teo masony Jehova. Tsy fikorana ianao androany mba manomboka hita fity. Ny atao hoe fahitam-pity riavana, na dia tsy mendrika renao fa omenanao le izy. Ianao zany possible ary amin'ny farany laharana riny raha misy anao, fa ozy le olona amin'aty reo hoe alefasy voalohany aty viavy riny. Zany sanan'izany atao hoe fahitam-pity. Raha jerevanao ny budgetnao mety tsy havidy frigidaire, fa ho hitanao fa amin'ny herinandro misy amenao frigidaire. Sampoizinao zany. Raha jerevanao ny budgetnao mety tsy mahavidy moto, fa anao nanakory n'olo anankiray dia ozy ndeso any mba ataonao fanaterana mpianatra. Raha jerevanao ny budgetnao mety tsy mahavidy ninino, fa io fotsiny misy ndreky aminao anareo moa mba tsy manana tokotany sy trano. Aloha fa miataonareo le reka ambady kely. Tsara le amena. Problemanao ke tsy inonao tsara le izy. At magnano mena anao mimoe zany raiky aty.
Any problem? Tayo ni Andremanitra. Arnul ramala singa tamu faswa bani man. Bila semua pun namun cincin juga macam Semua pun zan matukan nama titik pemenutin mengajar naruri. Zan ni wata tu bocor. Alar bang zir sarna ini buat. Istilah ni mahu beli ni dengan Facebook. Kalau kerja metrori. Orang malacar. Orang malacar mengzalo. Saya malacar ngat lasit. Tamzan. Tapi Jesus ini. Panun faswa bagaimana? Lupa bagaimana dengan cerita. Wam no kunizan menunggu Tuhan. Usahawi wam no zaman mentar Jesus. Haleluya. Amen. Deveu news das faswa mana mitundra famunje. Nasa bufun siya nagavino. Bufun siya na rumenagав. Arjere tawula tawunom Jesus kung dari selatan naragano. Mitundra famunje. Haleluya. Amen. Amen lah. Ari nzabra kay mafnate kun di tapan fatil di we ni ustas in faswa mga refomtecho na tunalila na lero na kre de la santundra famuruna na si faiza mano. Nasa magita mamuru na sa no la samay mano sa no. Wa bemnoza ni nengar Jesus. Wa bemnoza. Refomtecho na tunon faswa arzanda ba matungat sige turabare markino maita revelação foi uma demanda zarina no. Não, atom chica justas passou. De la sama vita mamurna, la sama na faz a mano e sigue tjun. Tu não pode já bayam pito fena no, amenara disso. O que ba wisaba to furun no manu jo. Ano que ba wis faz a mano e recto fena no, amenara disso. Atskere terung dia apa? Itu mati tak berdekat san. Milun na barang ano, defanamente ka plak na mo bano de man. Ari no le tunga dito buntani na perana de man ta moto da olha, um programa tino ta terana nela. Van fani Julietska de tino va ostra spasua. Karambola tsufani na mulbo ostra de va dalila na krai. De ti voka mitile tenga maizia na. Van stone no miona mulbo. Yeli sange melon nyon tam yeli nyandri entre na tonga amun na kalese ya ondus kalese ni asen mananga umbi juntar ke rare saritri diteu je puta de bona client olha de tu preter ni ta nareo ana chega de na machine mesal mevo fawaso al matanga kan Zan wana to nilis pare fa avili tumo de na nipen le account tamnaz ta nunca ti au jigare andiangara katula ratsina ngara kanilisa nelisa dile mtuka toka ngara dile ko adi dawa ba kwasi to le wana na bala madingo azaka sektor ni ramsia zan wana to May manis lahat kaliya. Cuman na bata ko war sa atong reklawe. Si may misyon dito sa ramaso yan tsahan niya. Yan ni dinawatsin. Amara posible to ka. Fatang ftono ni fanena tam nudlaman dengan leustos paswanis. Niuvan tatara. At sa kung sujanan luan ino se panfanena tam zoiran sao, iuvanin tatara. Hallelujah. Se miúva eu no eu, fa miúva rapid, miúva rapid, miúva estou na champiça. E fenômeno rezava já pela cara no fogo, tu gasane tira no curang paste ali. Tu tira como não nem chama no nariz. Are no tungue todo ano, se a venda não faz só com ele já não tira não. Se a venda não faz só com ele tudo tira não. Mas nunca ia pinta da carne não isso. A ruína tem que ser cavino. Meu mano faz vovô no WhatsApp, aí pela cabina.
manomboka regny vaovao tsara amin'izay navita trano e, nividy tomobile, nahasikotany e, niteraka e, io maniambony, io efa soavana raisina. Halleluja. Satria Andriamanitra nge rehefa mifanena aminao, tsy hainao rery no concerné, fa hatraminy ankonanao. Zany voalazany boky Asina Apôstôly zany, Asina Apôstôly 16:31. Ozy hoe minoany Jesosy Tompo dia vonjena iainao sy ny ankonanao. Enao no mino fa ny ankonanao voakasika. Enao zao maheno an'izany toriteny zany fa amin'ny herinandro ambony hitantara zavatra aminao ny fianakavianao. Satria mikorinany amin'izareo koa le efa soava. Halleluja. Amen. Amen. Ary ny zavatra hita ihany koa lasa mibaiko fandraisena. Mibaiko fandraisena. Manombo zao manombo zao samba miteny mpandresa. Ohatranao zao le anatina aty dia manomboba samy miteny avavanao hoe resy ny aty. Satria ny olomba ositra lasa mibaiko fandraisena. Halleluja. Manomboka tsy hainao tsony agnazava anazy fa ifotsinao mandresy. Mandresy ary mandresy mandrakizay. Halleluja. Amen. Amen. Zany izy io ravanay miteboka anankiray farany marina antsika anazy. Ny olona raha vao manana ositra sy fahasoavana dia lasa feno famondram-po sy fitiavana ny fiainana. Lasa teo mamindra fo amin'olona anao. Lasa manana fitiavana ianao. Lasa feno famondram-po sy fitiavana. Halleluja. Amen. Lasa tian'olo foana anao. Lasa miran'olona fo foana anao. Zany zavatra hitranga aminao io daholo zany. Ao ambadika ty fotoana androany ty. Satria miteny an'izany taminao Andriamanitra dia manomboka hikorina amin'izay izy. Zany hoe mahita rehefa misy fahasoavana anaty lalan-dranao any. Misy ositra manomboka mitoetra any anatinao any zao. Halleluja. Halleluja. Aza miasa saina amin'izay mety olona magnaratsiratsy ianao. Aza miasa saina amin'izay olona mety magnambanimbany ianao. Fa rehefa ao aminao ny ositra sy fahasoavana tsy maintsy hifampitadiavana. Ndana ianao zao mangala vola 100,000 mitambatra dia aforoporety. Atsopazo agnarabe fa mbola isy olona ifanoty loha mianaka dia dana atao vita tereke mihitsy diadiavo. Vingy zao ategna, vingy. Dafa dedena na loatra natao ny vola ty. Dia sady avarino anaty ranopota dia bakeo afangarova anaty fasy. Dia mileky eo. Fa ifanoty loha olitra olona ivaky loha. Alaky vola. Vola zany. Mihoatra lavitra noho izany ny ositra sy ny fahasoavana. Amen. Na mba ratsiratsy ahilikiliky izy androany fa rapitry fampitadiavana. Zany ako na mahita no karazan'olo zay mba efa nagnaratsiratsy anahy na nilikilika anahy fa milahatra mitady anazy aloha. Kasaika zany mbola tsy lera ndraisina garivo. Iny tompo an'ino. Inona ny antony zany? Ositra sy fahasoavana. Mety manahela anao androany satria anao vadero resabe. Malenda resary angiranao igny anao le nanatolo. Afety bepera. Malahela anao. Fa raha pitso regny olo regny mihitsy hoe agny amin'ny pasteur David nge lakileny raha ty. Mety malahela anao ny olona manaratsiratsy anao amin'ny toeram-piasana. Ny olona manao resabe anao androany fa regny olo regny ny hitady vahaolana aminao. Inona ny antony satria ao aminao ny ositra sy ny fahasoavana. Mino an'izany ve ianao? Tena mino an'izany ve ianao? Tsy fikorana iraikitra aminao ny ositra sy ny fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tsy azo ovana intsony zany mahatry. Tsisy zavatra afaka magnala ny ositra ao anatinao intsony manomboka androany. Tsy misy zavatra afaka magnala ny fahasoavana ao anatinao intsony manomboka androany. Manomboka ho hita ho fiainanao ny fisangatana. Manomboka ho hita ho fiainanao ny fitahin'Andriamanitra. Manomboka ho hita ho fiainanao ny fisangatana mahagaga amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsangana moramora ianao amin'ny toerana misy anao. Manomboka misaotra n'Andriamanitra. Sotranao zay tompo, misaotra fanamasina. Dia raha sy mankalazanao zay noho ny fahasoavanao, ny fitahim-panahy sy ny hery mahagaga zay narotsako teto androany.
fidirana, fankasitrahana, laza mandrakizay tompo, miaviriny ho anao iry any. Oka tompo mba tena ho tahino, oka mba samby atsapa ny fanatrehanao zay rehetra tonga teto ambany. Nizanizan'Andriamanitra nandriany zany teny zany, doka iraikitra ao anatiny ny fahasoavanao. Nizaniza tonga teto amin'ny toerany ty androany, oka ho feno fahasoavana ny tenany, oka ho feno fisandrakana ny tenany, oka ho feno fipahina ny tenany. Manonona ny herin'Andriamanitra zay nampiasaina ao anatin'izao hirak'izao hiasa koa amin'ny fiainanao menakay, hiasa any amin'ny tokantrano misy anao, hiasa any amin'ny fianakavianao, hiasa any amin'ny asan'ny tananao, aoka ho ambinina sy pahina lehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra ray, mankasitraka anao zay, midera anao zay, mankasitraka tompo. Beranao zay Jesosy, oka hidinao anatinao ny fahasoavan'Andriamanitra zay, oka manomboka atsapa ny herin'Andriamanitra ianao hitetra ao anatinao, anatanteraka ny fanirinao rehetra ny mitonga, tondranao amin'ny fiainam-boninahitra ny Andriamanitra. Saotra zay. Teranao zay, mankalaza anao zay. Saotra tompo, saotra fanamasina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Voi tetana moramora anatin'ny tomponsika, mazoto toerana. Amen.